5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Tsy ny olana ivadim-pianarana ihany no olana misy eny amin'ny anjery manontolo fa misedra olana ihany koa ireo mpampianatra mpikaroka sy ireo vacatages izay miasa eo anivon'ny université toy ny universitény Andrainjato manaitra ny fitondram-panjakana manoloana izany sojabe ny facultény siansa ao amin'ny universitény Fianaratsoa. Mbola maro ireo olona mivelona amin'ny antsoina hoe sarakantsa na ireo karazana asa samihafa afaka atao eny an-tanimbary amin'izao fotoana. Skatra ho nitomby ireo mivelona amin'izany na vatan-dehilahy hatramin'ireny mpianakaviana ny fahasahiranana fanamiatrika amin'ny vidim-pianana ankehitriny no antony hirosoana amin'io asa mafy io hoy ny renim-pianakaviana. Manandanja amin'ny hiroin-javaboary na ny ekosistema ireo karazana bibikely izy ireo izay zava-dehibe amin'ny fampiroboroboana ny fambolena sy ny fiompiana ihany koa. Ankehitriny, ahina ho lany tamingana ireo bibikely ilaina noho ny fahasimban'ny tontolo iainana iainan'izy ireo. Herinandro taorian'ny fikasana amin'olana Donald Trump, niverina ny sevahoaka indray ity candidat républicain ity tamin'ity farany herinandro ity. J'ai une balle pour la démocratie. Hoy ny nambarany andritra ny lahanteny manoloana ireo mpanohana azy. Ity filoha teo aloha ity izay nanambara fa manana herizika rehetra sy tanjaka indrindra taoriany tsy fantanterahany ny fifofoana ny ainy iny. Ny andindin'izay ary arahintsika izao ankehitriny izao. Ankafaleny indray tomboky lasy tomboky vavy no tsidiko ny tokantranao amin'ity alahady alina ity miarabanao tonga soa eto amin'ny fampahalalam-baovao Kolo TV asaiko ianao anaraka ireo vaovao nisongadina hatramin'ny farany hanomboantsika izany tsy rototra amin'ny fitadiavam-baolana maika ho an'ny jirama ny fitondram-panjakana ony bay sy mpamakafaka ara-toekarena razoina amin'ny fomba fanapa-kevitra sy paikady raisina ankehitriny profin'izay ny tsy firarahina ny menaka mavesatra ao Atsimiroro izay afaka maivana ny olana sedrainy jirama fanadidina mikasika izay ary entiny Ivrisha. Veltarena amin'ny volabe tsy toko tsy forohana mivoaka amin'ny kitapom-bola mpanjakana hampandehanana ny jiramany fitondram-panjakana. Raha isan'ny nanamavy izany ny filoha izay nilaza fa manodidina ny 250 miliara ariary isan'ny taona ny vola ividianana solika ampiasain'ny orinasa mpanjakana. Mahagaga ny tsy ampiasaina amin'ny menaka mavesatra ao Atsimiroro Ompay Toekarina. Raha ohatra zany exploitentsika Atsimiroro iny efa manao économie be zany tsika amin'ny resaka importation na produit pétrolier nefa tsy zay le choix-ny fanjakana malagasy fa ohatra bloquena ny investissement Atsimiroro amin'izao fotoana zany ahafahan'ny Atsimiroro zany hoe ataontsika hoe mamokatra ny tsy logique ny choix d'investissement eto Madagasikara satria ny choix d'investissement antsika zany raha raisitsika fotsiny zao ny miaratsina raha miteny an'izay hoe ny téléphérique na hoe stade Mahamasina raha ny téléphérique sy ny stade Mahamasina fotsiny ny raisitsika efa misy 250 millions de dollars anoaniny satria 151 millions d'euros ny téléphérique dia ny stade Mahamasina 77 millions de dollars dia izay zao dia efa manome tsy lavidavitra ny 250 millions de dollars hoe tiako 250 millions de dollars fatifatsy euro hoe tiako resana zany hoe ny le stratégie atsika mihitsy zany misy diso. Ho an'ny mpamakafaka ara-toekarena iray fanontaniana tokana no napetrany ho anatrehany fanapahan-kevitra ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Misy tombontsoa manokana ve ny fiankinan-doha amin'ireo mpanafatra solika mahazatra ka tsy mahataitra ny fanjakana amin'ny Atsimiroro. Taona raha monina ny filoham-pirenena ary tena nieky mihitsy hoe ny vola rehetrarehetra tokony anaovana investissement
any amin'ny ministera isan-karazany dia lasa troan'io jirama io daholo ary io moa raha voatra ka tapaka ny jiro na tapaka ny rano dia tonga dia mikasika teraka ny firenena dia voatery zany a ny vola hafa rehetrarehetra ny lasa natao famatsiana ny jirama. Mety misy ihany ve ny vahaolana amin'ny jirama, misy tokoa ny vahaolana ohatra fotsiny zao hoe raha miresaka tsika hoe misy ny menaka mavesatra avy any Tsimororo dia manontany tena daholo ny olona hoe fa manina no tsy miampiasaina. Ho azavakely fotsiny izy amin'ny lafiny économique hoe raha ohatra hoe zavatra mitovy ny vidiana, raha ataontsika ohatra hoe 100 millions de dollars, raha ohatra le izy ka afaratsika any ivelany dia tena 100 millions de dollars zany ny devise ilaina amin'iny. Fa raha ohatra le izy ka avy eto toerana, izany hoe avy any Tsimororo le izy dia mety mampiena zany, mety filana ny vola devise zay ilaintsika ary mety manatsara ny balance de paiement antsika, manatsara mety mampiena be zany ny vola ivelanantsika ary zay no mahagaga ny olona zany hoe move misy tombontsoa hafa miafina ao ambadika ao ohatra hoe rehefa mpanafatra solika mahazatra ohatrany no mahatonga antsika tsy mety mampiasa an'io Huile lourde ao Tsimororo. Isan'ny tafiditra anatin'ny teboka hitondrany ny tale jeneraly vaovao jirama amin'izao fotoana ny fanarenana ny orinasa mpanjakana ankilan'ny fampihenana ny coût d'exploitation na sara ny famokarana herinaratra. Amin'ny fomba ahoana no hatongavana amin'izay raha mbola izao fiankinan-doha tanteraka amin'ireo mpanafatra solika mahazatra ireo, hoy Mpaito Karina. Tsy ny olana evatsim-pianarana ihany no olana misy eny amin'ny anjery manontolo fa ny sedra olana ihany koa. Ireo mpampianatra mpikaroka sy ireo vakatara izay miasa eo anivon'ny université toy ny universitény Andrainjato manaitra ny fitondram-panjakana manoloana izany Sojabe ny fakultény siansa ao amin'ny universitény Fianarantsoa. Agnerina Andriamiasoa, Kolo TV Fianarantsoa. Nisongadina nandritra ny fandraisam-pitenena ny Sojabe ny faculté des sciences Ampahibe-Maso omaly nandritra ny famoahana mpianatra fa maro ireo olana tokony ovahany ny ministera mpiahazo ireo eo anivon'izany sekoly ambony izany. No tany sainy teo ny tsy fahazoan'izy ireo ny tambokarama amin'ny fikarohana izay ataony izay mitentina nalina sy ray hetsy isam-bolana izay mbola tsy nalohany ny fanjakana hatramin'izao. Eo ihany koa ny tsy fahazahoan'ny ireo vacataire misa zato mahery izay ao anatiny ny faculté des sciences na ny eto Fianarantsoa izany na ny any amin'ny faritra hafa ny vola tokony ho azy ireo hatramin'ny taona 2024. Napatsihiviny teo ihany koa ny fitarainana azony tamin'ireo mpianatra mahakasika ny vatsim-pianarana hatramin'ny nandraisan'ny poste sy ny fifandraisan-davitra io fitsinjarana io. Fa anisany notsindriny ihany koa ny mahakasika ny connexion internet zay sady tsy vitany hoe lafo fa mbola mampijaly ihany koa satria tsy afaka anatanteraka ny filan'izy ireo amin'ny fikarohana taona izy io no hitaraina ny mpianatra ihany koa izay mba tokony atao maimam-poana ho an'ny eny amin'ny anjery manontolo satria efa nisafidy ny système LMD isika. Efa maro ireo olomanga izay misahana toerana ambony no nandalo tamin'ity toeram-pianarana ity izay anaovan'ny Sojabe Antsoavy ihany koa. Amin'ny ankapobeny moa dia isika manao système LMD ny akabeazany zany dia vaika ny zavatra rehetrarehetra fa azo tenenina zany hoe ny drafitra anaovana an'izay système zay zany efa mbapriske efa nanana satria efa fotoana nanaovana azy fa ny teny ampitaina fosiny zany amintsika rehetrarehetra mpiasehatra atao anatin'ity fanabeazana ity zany sy ny fampianarana dia ny fotoana zahay 12 volana nanaovana ny taom-pianarana ka mba mangataka sitrako amin'ny tsara sitraposika zany mba tsy hisy ny antony manokana zany anoana amin'izay fampianarana zay ny antony fa tena leraka zany ny établissement sy adavantiny. Fantatra moa ireo nandritra ny fahamoahana andian'ny mpianatra misa 970 izay nahazo ny mari-pahaizana licence sy masters izay nivoaka teto anivon'ny faculté des sciences teto Fianarantsoa ny zoma teo izay misy parcours misa 410 fa nisivy tamin'ireo ihany no namoahana izao andiany izao. Ity andiany ity izay ny tale général ny faditseranana moa no miay azy. Toana no ilain'ny reto mpianatra ireto amin'ny fanatanterahana ny fianarana afahany indrindra manatanteraka ny fikarohana izay ataony amin'ny teknisianina azy ireo. Tanjon'ireto mpianatra ireto moa ny amokatra robot izay efa ampamoronana izany mihitsy izy ireo amin'izao fa mangataka kosa ny tosika amin'ireo malala tanana anatanterahany izany.
Asafatsikaba no andrasana amin'ny mpitondra fanjakana mikasika ireo teboka lehibe hianarinana ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara. Ho ny mpisehatra amin'ny fizahantany mila ampitomboina ho izy ireo ny aéroport international ho an'ny fifandraisana anabaka fa ihany koa hitadiavam-baolana manoloana ny tsy fampinisidina anatiny sy ivelany raha ny fanazavana. Christian Dimby. Tokony ampitomboina ny aéroport international ho an'ny fifandraisana anabaka ny Madagasikara raha tiana ny ampiroborobo ny sehatry ny fizahantany eto amintsika ho ny fanemkevitry ny mpisehatra amin'ny fizahantany. Mora ho an'ny Madagasikara ho ity farany fanatratrarana ny tanjona mikasika ny fandraisana mpizahantany ray tapitrisa amin'ny taona 2024 avy izao raha tena miasa sy mamaha izay olona tsy fampinisidina anatiny sy ny sidina ivelany izay ny mpitondra fanjakana. Ny problème eto amintsika dia hoe voalohany indrindra aloha dia ny resaka roplanina sy ny aéroport. Ny compagnie aérienne miditra eto zao efa manomboka misy betsaka. Fa ny eo amin'ny vol intérieur zany mbola problème. Ka ahafahana misoroka le problème ana vol intérieur iny dia tokony afaka atao aéroport international ireo destination touristique azo atao hoe tena ngeza. Ohatrany hoe azo atao tsara ny tonga dia hoe avy any Chine tonga dia makany Morondava. Amin'izay sura fa be da be na 1 million de touristes raha mety tena kely zany raha tena hoe mahavita vol direct Morondava Shanghai satria ny asiatika amin'ny ankapobeny ary zareo sinoa tena tia mijery baobaba mihitsy. Ary zany 1 million zany amin'izareo tsy dikany satria 300 millions de touristes sinoa mivoyage eran-tany. Nosy be zao anisan'ny aéroport international mandeha be mihitsy ny tourisme any. Be dia be mihitsy ny hotely mitsangana ny nosy be ny lalana vita tsara. Fa tsy tokony nosy be rery ny atao zany fa tokony atao amboarina ny aéroport na Morondava io na Tuléar io dia ampidirina ny compagnie aérienne dia mandeha daholo. Isany manampy betsaka amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'ny alalan'ny fampidirana vola vahiny ny sehatry ny fizahantany. Tokony hanana-drafitra mazava sy politika mijery lavitra mikasika io famana ny olany fizahantany io araka izany ny mpitondra fanjakana hoy kosa ny Baïd de Karena. Satria ny vola miditra iny dia efa ahafahana manampy zany eo amin'ny mizanam-bola antsika zany ankoatra ny vola izay miditra amin'ny alalan'ny tsena vokatry ny fanondrana antsika exportation dia mba manampy zany amin'ny mizanam-bola dia mba tokony ho stable zany ny vola antsika rehefa tena mandeha tsara amin'ny resaka tourisme fa zay zany le izy le zava-misy zany dia hoe olana ara-fotodrafitrasa ny fomba andraisana le touriste efa misy ve ny hotely mendrika zay tadiaviny amin'le standard tadiaviny any amin'le toerana zay ho tsidiany rehefa tonga eto Madagasikara izy. Raha izay manahoana ny fivezivezena amin'ny lalana, ny fandriampahalemana, ny tarifa anatiny ho an'ny vahoaka anatiny sy ny sisa politika amin'ny fanjakana amin'ny ankapobeny mila mijery lavitra. Tokony hitrandraka ireo arena voajanahary ananantsika hisarihana ireo mpizahantany ny fanjakana malagasy ho hatrany ny fanazavana. Ny 900 karazan-java-mananaina maneran-tany tsy fahita raha tsy eto Madagasikara avokoa. I Madagasikara raha teo izay tafiditra anatin'ny top 5 safidin'ireo mpizahantany manerana izao tontolo izao. Raha fomba hafa kosa indray maro ireo mbola mivelona amin'ny antsoina hoe saraka antsana ireo karazana asa samihafa afaka atao eny an-tanimbary. Amin'izao fotoana tsikaritra ho mitombo ireo mivelona amin'izany na vatan-dehilahy hatramin'ny renim-pianakaviana. Ny fahasahiranana fanamiatrika ny vidim-pianana ankehitriny no antony hirosona amin'io asa mafy io. Ho ny renim-pianakaviana nanaovana fanadihadiana izy ireo izay manao asa rehetra hatramin'ny fitaomana tany eny an-tanimbary raha ny fanazavana. Fanadihadiana mikasika izay ary. Karazana asa tsy mifidy sokajintsony asa eny amin'ny tanimbary amin'izao fotoana sy ny vatan-dehilahy ihany afaka manao ireo asa isan-karazany mifandraika amin'ny fambolena avokoa na vehivavy na renim-pianakaviana. Ankoatra ireo asa samihafa mandritra ny fararana miezaka mitady izay asa azo atao hatrany amin'ny fitaomana tany izy ireo. Ho an'ity renim-pianakaviana izay efa 30 taona ny velona tamin'ny fikaramana eny an-tanimbary manano sarotra ny fitadiavana asa amin'izao ririna izao. Ny asa tena fivelomanay ity zany zao dia mikaramarama isan'andro zay hita eny hoe na mitao tany, mitao borika, mitao njezika. Efa tena sahirana ny olona sady be le pikarama dia tsy dia misy karama atao tsony mihitsy za. Raha manao ndray andro, roa andro dia tsy manao ndray misy vantotaona tsy hanaovana mihitsy zany satria tsisy le karama.
satria le olona mikarama koa betsaka moa le olona koa fa indraindray miovaova le olona hoe andro raha tamin'ity taona ity zao nanao an'ity karama ity tamin'ny olona hafa indray manao azy amin'ny eritaona dia hafa indray ny olona lain'le olona iny. Efa elatra mitazaiko an'ny zanako efatra 30 taona zao zokindreny. Ie, karazana asa rehetra na miava vary na manetsa to tanotra zao ataona izao mitombirika. Le mahay tanotra zao tena hoe tena tsisy asa atao mihitsy. Izany ety tambany ny birao iasan'ny olona iray isan'andro ny alatsinainy hatramin'ny alahady, manao ny asa rehetra hatramin'ny fambolena karazana legioma sy famadihana bainga amin'ny tanin'olona izy ireo. Manodidina ny iray alina ariary isan'andro ny tanjona ahafana mamelona ny ankohonana. Zarara misy manakarama 5,000 ankilany rehefa tsy misy ny asa eny amin'ny tambary raha ny fanazavana hatrany. Misafidy fa zay ihany, hoe zay ihany. Fa ny karama fotsiny avy amin'ny hoe miovaova ny zavatra atao. Ny indraindray pariva ny andro mahitsy. Ie, manomboka maraina pariva misy mba hoe tapatapaka andray dia miovaova kely amin'ny zavatra hoe mambolimboly hanana kely eny ohatran'izay indray. Misy ka misy ohatrany hoe indraindray raha tsy ray alina indraindray raha 5,000 io zao karama kely io zao nataonay menakavy kely io dia zay indray zao ny androany satria tsisy. Olona veny ambodiady eny zao manakarama anay. Efa misy mahafantatra mihitsy satria zay efa ao mipetraka dia efa misy anona hoe tonga ny anona dia ataovy le anonay azy dia ataovy le anonay azy. Efa misy mahafantatra ka. Ny tena vantoana tena una karama zany raha ny tena anona ty aminay zany zao dia le manetsy iny ihany raha mba misy. Ie. Manetsy iny zao raha hoe ta 9 manoaka Antsandrero dia mba mahazo ohatrany hoe 4,000 sy iray zay 5,000 sy iray ny olona ray ao anatin'ny ray andro fa tsy maharitra. Piatra ho ny tombo ireo olona manao ny saraka antsara ny fanadihadiana natao. Anton'izany ny fasahirana na misy eo amin'ny fianakaviana maro manoloana ny fiankaran'ny vidim-piainana. Ho an'ireo renim-pianakaviana miaraka amin'izy ireo mandritra ny tontolo andro hatrany ny zaza. Hoentina eny izy dia tsindrana gona sy alokaloka eny. Inona ny asa fivelomana teo aloha? Mamboly dia miopy eny, manao karaman'olona. Teo amin'ny 5 teo zany, ireny mavelona tsara. Karakaraka izay omena eo, vita eo 7,000, 7,000 raha alina. Mavita an'izay vitany alina. Raha ny eto andrenivohitra manokana, saika manakarama ireo mpiasa manokana ireo rehetra manana tambary eny amin'ny manodidina. Raha ny fanazavana, miena ny fanakarama ataon'ireo tompony tandy manoloana ny fahasimban'ny tambary izay zara raha mahatonga rano, ankilan'ny vokabary izay miena isan-taona ka miena manaraka izany ihany koa ireo olona karamainy. Dia izay no mamana ny tapany voalohany fampahalalam-baovao isin'ny velivity anaraka dokam-barotra fosika. Reco Tour 2024 concert afamisy ao amin'ny La Balançoire Rivandry ny alakamisy voalohany aogositra amin'ny 7 alina tapakila 3 alina hatramin'ny 4 alina ariary. Azonao jifaina ao amin'ny QG Reco Antaninandro na ao amin'ny page Facebook Reco Band na koa miantsony laharana 034 05 014 58 ka afaka nateranay tapakila ianao. Reco en concert ao amin'ny La Balançoire Rivandry ny alakamisy voalohany aogositra amin'ny 7 alina. Sponsor officiel Alliance Telma, sponsor Gold, Fresh, partenaire Aira Studio, Kaja. Un événement Studio 58. Andao iary fety amin'ny vokatra Star e! Goavana be ho ihany fihenam-bidy amin'ireo zava-pisotro Star. Arivo monja ny tavoahangy vera kely, 10,000 kosa ny lehibe. Ny tavoahangy plastika kosa 900 ny kely ary 4,000 fotsiny ny lehibe. Tolotra manankery amin'reto vokatra voatanisy reto: Caprice, Mort Cola, Yuzu ary Tonique.
Verina sady atao amin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao mamerina ny araba tomboky lasy tomboky vavy andeha hoanety sira be vetivetsika anatin'ity fanadihadiana manaraka ity misedra olana ireo tantsaha ao amin'ny komina ambanivohitra Ambatomena district anaty sira be faharoa amin'izao fotoana izao noho ny faratsy ny lalana izay hitanterana ireo vokatra efa antaonany maro ny ben'ny tanàna no nanao antsoavy tao amin'ny fitondram-panjakana 5 tsy nahitambokany izay mandraka ankehitriny ity komina ity izay anisan'ireo komina voalohany manerana nosy amin'ny fanondranana poma makany ivelany teo aloha fanadihadiana ity Andrinirina Randriamiaso. Anisan'ireo komunina mandrafitra ny district Anatsirabe faharoa ato anatin'ny fatrovakinankaratra ny komunina ambanivohitra Ambatomena amin'izao fotoana izao dia efa marobe ireo ezaka natao fiadidiany tanàna amin'ny lafiny fampandrosoana indrindra fa fampivoarana ny tontolo ambanivohitra hoy ny ben'ny tanàna saingy faratsy lalana no tena olana goavana mampijaly ireo tantsaha-mpamokatra aty atoerana. Azo lazaina fa mitoka-monina tanteraka efa taonany maro ny komunina ambanivohitra Ambatomena hoy hatrany ity farany kanefa dia anisan'ireo komunina aty amin'ny ilana atsinany ny fatrovakinankaratra ity izay voalohany amin'ny famokarana poma eto Madagasikara makany ivelany. Vokany dia misy fiantraikany lehibe eo amin'ny fiarikarian'ireo vahoaka ny faratsy lalana izay efa taonany maro no nanaovana antsoavy tamin'ny fitondram-panjakana nefa tsy nahitambokana izany mandraka ankehitriny. Eo ihany koa ny tsy fahampiany famoronana asa ho an'ireo tanora ka miteraka tsy fandriam-pahalemana. Ary io efa nirairaiko fony voalany be ny tanàna tamin'ny taona 2024 dia efa io ny zavatra niteneniko foana tamin'izay sy ny adiana varotra tamin'ity fitondram-panjakana ity ny hoe makasika ny lalana satria hatreto dia misy fiantraikany be amin'ny fiarikaren'ny vahoaka ny faratsy ny lalana. Izay anisan'ny olana iray ngeza be. Faharoa manarak'izay dia olana sedraina ihany koa amin'izao fotoana izao ny ataontsika hoe tsy fahampiany famoronana asa eny anivon'ny tontolo ambanivohitra ny fiainana miaka bidy andro aman'alina dia lasa miteraka tsy fandriam-pahalemana amin'ny ataontsika hoe alabotry izay miseho eny anatin'ny fiarahamonina izany izay tsy fisian'ny famoronana asa izay. Raha zahay mpitatana eo anivon'ny komina Ambatomena manokana dia mba namorona asa ihany ho amin'ny vahoaka toy ny fanodinana ny ankora fototra eny an-toerana fanaovana huile essentielle, géranium, tagety, ravitsara fa kosany tsy afaka hisehatra ny akamaroan'ny olona rehetra eo anivon'ny komuna. Anisan'ny mahatonga ny tsy fampandrosoana aty amin'ity komuna ity hoy hatrany ny ben'ny tanàna ny komuna ambanivohitra Ambatomena dia matetika rehefa ben'ny tanàna manohitra ny fanjakana na tsy miara-dia amin'ny antoko-panjakana dia sarotra ny fampandrosoana eo anivon'ny komuna iray na izany aza nefa dia joro amin'ny foto-kevitra mahitsy sy mazavatra ny tenany mba ho tombotsoa ireo vahoaka. Ny fiaramiasa ny komuna Ambatomena sy ny fitondram-panjakana dia matetika ny zavatra hitantsika aloha dia hoe rehefa ben'ny tanàna manohitra fanjakana dia somary sarotra ny akse hifandraisana amin'izy ireo fa za manokana dia mijoro amina foto-kevitra. Ny foto-kevitra izay hijoroana dia hoe ny vahoaka aloha tombotsoam-bahoaka aloha no jerena ka rehefa fanjakana mijery ny tombotsoam-bahoaka dia miara-miasa tsika fa rehefa fanjakana kosa ny tsy mijery ny tombotsoam-bahoaka dia manohatra tsika. Izany no midika fa tsika rehefa manao zavatra ka mifototra amin'ny tombotsoam-bahoaka dia miady ary indrindra mijoro amina foto-kevitra mahitsy sy mazava. Hitanareo anefany fa na dia teo aza izany ataontsika hoe tao anatiny tsy fifanarahana tamin'ireo ataontsika hoe mpitarika ny antoko-panjakana tato anatin'ny fatrovakinankaratra izany dia miara-miasa foana amin'izy ireo ny tena koa rehefa asa fampandrosoana izany. Rehefa tombotsoa amin'ny vahoaka dia miara-miasa foana ny ben'ny tanàna na misehatra ohatriny ahoana na misehatra ohatriny ahoana. Araka izany dia anisan'ireo olana goavana sedrain'ireo komunina aty amin'ity district Anatsirabe faharoa fatrovakinankaratra ity ny faratsy lalana izay efa taonany maro no nanaovana antsoavy tamin'ny fitondram-panjakana. Tombanana ho empolo isanjaton'ireo zaza latsaky ny 5 taona eto andrenivohitra no tsy mbola vita didimpotra avokoa. Ho ny Association des Femmes Solidaires d'Antananarivo. Antony voalohany mahatonga izany ny fahalafosan'ny sara-pitsaboana fa ihany koa ny fahasahiranana iainany isan-tokantrano ankehitriny. Christian Dimby. Miaina ao anaty fantrana lalina ankehitriny ny 27 isanjaton'ny malagasy araka ny atotany isafarana navoaka ny banky iraisam-pirenena ny taona 2024. Tsy magaga araka izany raha tsy vita didipotra avokoa ny 10 isanjaton'ireo zaza latsaky ny 5 taona eto andrenivohitra ho ny Association des Femmes Solidaires d'Antananarivo androany. Antony midangana ny sara-pitsaboana amin'ny fanaovana didipotra fa eo ihany koa ny fahantrana lalina iaina ny isan-tokantrano. Fahantrano moa amin'izao dia tena latsaka lalina koa zany fahantrano amin'izao.
atrany zay tena trisy misy le vola hoentina ny dokotera dia zara aloha misy an'ity dia eo amin'le tiofananam-bola eo amin'le tiofananana zany dia eny le alina moa zany taloha le vola koa eo amin'le vola mihitsy zany no tsisy dia tsy takatra le any dia zara aloha misy an'ity fobe ity enjana be mihitsy izy amin'izany zara raha misy an'le ohatran'izao dia anararotana na eo amin'ny lapiny vidim-piainana na amin'ny akora samihafa zany dia sarotsarotra mihitsy eo amin'le resaka izay mahitsy eo amin'le resaka ara-bola sasahirana kely zany izay amin'izao nosinganina manokana araka izany ireo ray aman-dreny izay marefo ara-pivelomana ka nanaova ny fikambanam-behivavy eto Antananarivo hetsika forazaza fao be tety amin'ny 17 hektara zany mihitsy ny mahatonga izay manao hetsika izao satria noho ny fahasahiranana io hitantsika amin'izao fotoana izao marobe olona manana zaza tokony anaovana fora nefa ny moyen anaovandroan'izany tsy misy efa lehibe zaza fa misy 4 ans 5 ans mbola tsy vita fora dia zay zany nandray ndraikitra nandray anjara zay fa misolidaire hoe maninona moa raha alaintsika ry zaza reny mba hanaovantsika fora mba hampiditsika ry aman-dreny zareo satria moa fikambanana aty fikambanana mpanao asa soa ary tsy zany foana asa soa ataony isan-taona fa maro isan-karazany maherin'ny 20 isa ireo zaza vita asoavana teny amin'ny 17 hektara androany nanamafy ireto fikambanam-behivavy eto Antananarivo ireto fa mitohy hatrany ny asa soa anjara birikin'izy ireo ho fanampina ny mpiarabelona manandanja amin'ny roiny zavaboary na ny ekosistema ireo karazana bibikely izy ireo izay zava-dehibe amin'ny fampiroboroboana ny fambolena sy ny fiompiana ihany koa ankehitriny ahina ho lany tamingana ireo bibikely ilaina noho ny fahasimban'ny tontolo izay iainan'izy ireo ny fitrandrana ireo karazana bibikely izay mbola ankavitsiana eto amin'ny tsika na izany ho an'ny fambolena na ho amin'ny fanjarian-tsakafo fanadidina manodidina ny 5 alina sy 9 hetsy ireo karazana bibikely fantatra manekina izao tontolo izao. Ny 3 alina amin'izany no karazana bibikely hita eto Madagasikara nanambarana ireo mpikaroka sy manam-pahaizana amin'izany. Amin'izao fotoana, tsy hita firy intsony ireo karazana bibikely raha ny eto an-drenivohitra manokana. Antony, tsy misy intsony ny fepetra ahafahan'izy ireo mipetraka manoloana ireo fanorenana. Isany amin'izany ny fepetra toy ny resaka rano, ny amandona sy ny maro hafa. Ankoatra izay ihany koa, sakafon'ireo biby ireo izay zavaboary eny amin'ny tontolo iainana sy mba ankehitriny. Miaina araka izany ny taham-pahaveloman'izy ireo. Raha ny tena marina raha ny resaka biolojika dia misy karazany roa zany ny insekta raha eo amin'ny toeram-ponenana no resahana dia misy ny insekta sy ny ara-piofoana dia misy ilay insekta miofo tanteraka zany ohatra ny eny lolo dia misy ny insekta tsy dia miofo zany fa ny tanora sy ny antitra mitovy ohatra ny valala. Raha eo amin'ny resaka biodiversité indray raha eto amin'ny manodidina an'Antananarivo dia hitantsika fa tsy dia mahita firy an'ireny bibikely ireny. Ny antony misy fepetra maromaro zany ahafahantsika mahita azy ahafahany mivelona amin'ny toerana anankiray ka rehefa simba zany ireo toeram-ponenan'ireo dia mazava ho azy fa le fiainan'ilay bibikely mihitsy ny voatohitohina ka rehefa simba zany ireo tontolo iainan'ireo sy le toeram-ponenany izay vokatry ny ataon'ny zanak'olombelona dia lasa miaina zany ny taham-pahaveloman'ilay bibikely dia izay mahatonga anazy tsy hitantsika. Inona tokoa no mazava-dehibe ireo karazana bibikely ireo? Raha ny fanadidina hatrany, manana ny anjara asa lehibe amin'ny ekosistema na ny roiny zavaboary ireo karazana bibikely samihafa, ohatra amin'izany ny lolo sy ny tantely hatramin'ny valala. Manana toerana lehibe amin'ny fambolena sy fiompiana ihany koa ireo bibikely na insekta utile raha ny fanazavan'ny manam-pahaizana hatrany. Tonga dia resiko ilay fambolena satria ny tena ilana ilay bibikely raha bibikely ilay tena ilaina zany ilay insekta utile reny ohatra ilay manao pollinisation zany hoe manaparitaka an'ilay vovobony ary miteraka ny fananahana eo amin'ny zavamaniry dia ilaina zany ny insekta. Dia ny insekta indrindra ny insekta sahala amin'ny lolo zany zao dia reny tena ilaina ao anatin'izay famindrana ny vovobony izay eo amin'ny fananahana zavamaniry.
ny insecte utile zany raha fambolena satria fambolena manakaiky atsika sy ny fiompiana raha ny eo amin'ny fiompiana zany dia misy ny insecte azo atao sakafom-biby tsy resaka fa tsy le ataontsika hoe ny lalitra ataontsika hoe lalitra miaramila mainty soldat noir izy zany afaka ompiana dia azahoana larva dia le larva na ataontsika hoe asticot iny afaka atao sakafom-biby sakafona-koho na sakafo kisoa na sakafo trondro raha eo amin'ny sakafon'olombelona indray dia misy ireo insecte afaka ataontsika sakafo insecte utile zany ohatra ny angelikary ny sahobaka reny zany zao le insecte utile reny afaka ataontsika sakafon'olombelona ndresana dia ny akoatr'izay indray eo akoatra ny sakafo dia miresaka fambolena ny fahazahoantsika famokarantsika zezika amin'ny alalan'ny fanodinan-dreny bibikely reny fako ho lasa zezika dia ilaina. Mbola ankavitsiana ireo mitrandraka ireo karazana bibikely ho tombontsoa ny fambolena sy ny fiompiana. Ny voka-pikarohana ataon'ireo mpianatra sy mpampianatra pikaroka etsy amin'ny Université Antananarivo izay manapirofo ny mahazava-dehibe ireo karazana bibikely ireo na amin'ny zavaboary izany na amin'ny ara-tsakafo. Manoloana ireo vokatsoa maro ahina sady ny fiainan'ireo karazana bibikely eto Madagasikara. Vakinakatra no voasafidy ho isan'ny faritra anomboana ny tetikasa iratra irosona ny olam-pahitana ho an'ireo zaza latsaky ny roa taona izy fampiofanana ireo mpitsabo ary arahina fampitaovana izay nafarana manokana avy any ivelany amin'ity fitiliana masin'ny zaza ity. Fanadidina mikasika izay entiny Andrinirina Randria Miaso. Maro amin'ireo zaza latsaky ny roa taona eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny voany aretina eo amin'ny olana ara-pahitana ary mitarika tanteraka makany amin'ny fahatsambana. Araka izany dia natsangana eto faritra Vakinankaratra ny tetikasa iratra izay tetikasa fa tsy ny CPM vola natao fisorohana ny fahazabana eo amin'ireo zaza voateraka ka hatramin'ny roa taona. Izy ny fandraisana tanan'ireo zaza amin'ny alalan'ny fitiliana sy ny fitsaboana hoy ny tompona andraikitry ny tetikasa ary fiara-miasa miaraka amin'ny hôpitaly loterana Andranomadio eto Antsirabe sy ny salifano ahafahana manantanteraka izany. Tafiditra ao anaty tetikasa ihany koa ny fampiofanana ireo mpiasan'ny fahasalamana arahana fampitaovana izay nafarana manokana avy any ivelany ahafahan'izy ireo mitsabo sy mitily ny aretina rehetra eo amin'ny mason'ilay zaza. Hoe isorohana an'ilay fahajamban'ny zaza zany dia dieny-bola kely ilay zaza dia efa voaray an-tanana raha misy fitsaboana tokony atao raha misy an'ilay aretina efa hita zany amin'ny alalan'izay fitiliana izay dia mba tonga dia voaray an-tanana avy hatrany ilay zaza. Izay ny farafahalohany indrindra ahafahana hoe mbola mitsabo sy mamerina ny fahitan'ilay zaza. Teo zany nisy an'ilay fitaovana naseho antsika teo dia ny anisan'ny zavatra voalohany indrindra tokony atao zany zao dia ny fanafarana an'ilay fitaovana efa ao anatin'ilay tetikasa ilay izy ary efa misy mpiara-miasa mamatsy azo lazaina hoe miekipe zany ao anatin'izay mpiara-miasa amin'ny CPM dia mividy an'ilay fitaovana manafatra an'ilay fitaovana ho tonga eto Madagasikara dia ny anankiray ilay fandikana ny teny ho teny malagasy sy teny frantsay zany mba ho ampiasain'ireo mpiasan'ny fahasalamana dia rehefa izay moa zany dia miroso amin'ny formation isan-karazany mpampiofana aloha dia izay vao mampiofana an'ireo mpiasan'ny fahasalamana izay asa anao an'ilay fitiliana sy fandraisana tanana zany. Ny salifana ny sampana loterana momba ny fahasalamana no mandray tanana tanteraka ireo zaza voatily manana olana ara-pahitana avy eny anivony ireo CSB rehetra atao anatin'ny distrika ny Antsirabe voalohany sy distrika ny Antsirabe faharoa ary miandraikitra tanteraka ihany koa ny fampiofanan'ireo mpitsabo izay tafiditra ao anatin'ny tetikasa. Rehefa voatily avy any amin'ny CSB 1 sy 2 ilay zaza raha manana olana ara-pahasalaman'ny maso dia alefa eto amin'ny fitsaboana maso salifa eto Andranomadio Antsirabe. Ilay fandraisana tanana amin'izany dia miankina amin'ilay tranga misy eo amin'ilay zaza. Indray mety mahita an'ilay atao hoe glaucome, mety mahita an'ilay atao hoe rétinoblastome sy ny sisa dia anjarany eto amin'ny salifa no manao ny référence koa satria indraindray efa zavatra avolenta be zany tsy vita intsony fa raha resaka solomaso fikarakarana fitsaboana ny maso mety ho vita eto amin'ny fitsaboana maso salifa eto Andranomadio. Araka izany dia aritra 3 taona ity tetikasa iratra ity eto amin'ny faritra Vakinankaratra ary zaza miisa 3,1 no vinanina avitan'ny fitiliana mba hisorohana ny fahajambana.
eo amin'ny maresaka any ivelany herinandro taoriny fikasana hamonany Donald Trump niverina ny seho vahoaka indray ity candidat républicain ity tamin'ity farany herinandro ity. J'ai pris une balle pour la démocratie. Hoy nambara nandritra ny lahateny nanoloana ireo mpanohana azy. Ity filoha teo aloha ity izay nanambara fa manana ny herijika rehetra sy ny tanjaka indrindra taorininy tsy fahatanterahany fofoana ny iny miantso ny fiarahamientana ny rehetra Donald Trump amin'ny fifidianana filoham-pirenena any États-Unis izay ho tanterahana ny volana novambra ho avy izao. Dia izay ihany koa tomboko lasy tomboko vavy no mamarina ny fampalalam-baovao eto amin'ny Cool TV ho amin'ity alina ity hisaraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.